marihana moa zany fa ny fiantsoana zazavao moa zany atao eto anivon'ny ministeran'ny fiarovam-pirenena dia mizara anankiroa. Voalohany zany dia misy ny atao EVDL na engagement volontaire durée légale zay ho an'ny olona 20 taona dia endreketany état-major général ny tafika malagasy ny manao ny fiantsoana azy. Ny anay zany dia ireo zay feno 20 taona dia eto aminay no ataony taratasy fiantsoana. Voalohany aloha dia tokony ametraka taratasy fangatahana zany mba anao ny fanompo-pirenena ny olona tsiraray zay maniry manao zay. Araky ny teny zay nambaranay ombenimbeny dia ny hoe ny fiantrehana ny fitsarana miaramila dia adidiny zatovolahy tsiraray malagasy rehetra feno 20 ka hatramin'ny 30 taona fa ny fanaovana ny fanompo-pirenena kosa dia safidy. Zany hoe zay olona tokony eritreritra ny anao ny fanompo-pirenena ihany na aniry ny anao fanompo-pirenena no manao azy. Raha aniry zany ny anao ny fanompo-pirenena zatovolahy dia voalohany indrindra mametraka ny fangatahana izy. Fangatahana zany dia mizara anaky efatra no fomba fametrahana ny fangatahana. Voalohany dia misy ny ataontsika hoe ity imprimé ity zay any amin'ny imprimerie ny tafika malagasy misy azy vidina eny amin'ny imprimerie dia fenony izy ity dia aterina ao amin'izay koro akaiky anareo indrindra. Ty zao ny eto akaiky ty zao dia tao amin'ny RMI no napetran'izany. Dia avy eo ny chef de corps amin'io faritra io na eo amin'ny corps zay nametrahana amin'ny fangatahana no mandefa azy ety amin'ny DCNGR. Marina zany fa ny anatin'ny fangatahana moa zany ny zavatra ilaina dia fangatahana tsotra zay milaza fa vonona ny anao ny fanompo-pirenena izy ary ny tsitrapo naova ny fanompo-pirenena. Misy ny photocopie ny karapanondrony ary misy ihany koa ny photocopie ny karatra maitso zay manamarina fa avy ny tsara miaramila izy miaraka amin'ny casier judiciaire bulletin numéro 3. Misy ihany koa ny CV anankiray ary indrindrandrindra dia ireo zay ataontsika hoe mari-pahaizana anananao dia tsara apetraka ao anatin'izay demande zay. Azo mipetraka io eny anivon'ny secrétaire bureau de district rehetra manerana amin'ny district eto Madagasikara dia zareo no mandefa azy ety aminay na terina amin'ny vantana eto amin'ny DCNGR na terina amin'izay corps miaramila akaiky azy indrindra dia ireo corps ireo no mandefa azy eto aminay. Raha hoan'ireo zay any amin'ny faritra dia angaviana zany tsika rehetra zay mametraka ny fangatahana mba hanisy contact. Maro ny fangatahana azonay eto nefa tsy hita ny fomba andefasana azy satria ny taratasy fangatahana fotsiny tonga eto tsisy na numéro telefôna tsisy na adresy apetraky le olona dia tsy afaka hodinihana ny taratasy fangatahana. Eto zao dia avy any Antalahy ty olona ity ary poste rapide ny nandefasany azy io ny adresiny Antalahy dia naverina ihany koa ny poste rapide nakany Antalahy. Ny poste rapide ihany no tondra sy miverina miaraka amin'ny convocation na ny ordre d'appel ny anarana dia reto mavomavo sahala amin'izao izy zay misy ny ataontsika hoe mombamomba n'le olona taisy ny tsara miaramila dia misy miako sy ny toerana anaovan'ny fiofanana. Nanomboka tamin'ity taon'ity zany dia nisy ny fanamboarana ny ataontsika hoe ny fanofanana ireo ataontsika hoe zazavao. Tsy natao isaky ny corps intsony zany izy amin'izao fa centre de formation mba hahafahana zany manome fiofanana mitovy ireo zazavao rehetra eto Madagasikara. 20 isan'ireo centre ireo zato isaky ny centre no hiofanana dia mitovy zany ny zavatra azon'ireo zazavao ireo. Zay zany ny fanavozana lehibe zay nentin'ny andriamatoa général lehibe ny état-major général ny tafika malagasy anatsarana ny fahaiza-manao ny tafika ary koa na any avaratra na any atsimo dia mitovy ny fiofanana zay omena azy.